tondrozotra ny fanavaozana ijoro anaramaso ny fanatanterana izany ny team hoy ny Filomary Karavalomanana. Fanandevozana sy fanondranana olona afrikana tsy naneho hevitra i Madagasikara tokony nanome fanazavana ny fanjakana. Fiainam-pirenena sy ny fanavaozana sakana tsy ahafahana miroso ny tsy fifampianoana hoy ny antoko film. Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao avy amin'ny Mahajanga avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Ny gadona atao Mahajanga renivohitry ny faritra Boeny tolakandro teo ny Filomary Karavalomanana filoha nasional ny antoko tiko Madagasikara. Nisy ny fandraisana goavana no tanteran'ireo mpikatroka sy ny vahoaka maro izay naneo hafaliana sy fanohanana ny foto-kevitry ny antoko tamin'ny alalan'ny Diabe namakivaky ny tanàna ary namonjy ny toerana anatanterahana ny lanonana ho fampiarabana noho ny taona vaovao ho an'ity antoko ity. No tanterahana teny amin'ny kianjan'ny malalaky ny Magro Mahajanga ny lanonana izay ny fandimbiasa ny kabary sy ny hetsika samihafa ipoka tanteraka ny kianja. Nanaporofo indray ny fahavelomany antoko sy ny maha-iray amin'ireo hery politika matanjaka eto amin'ny firenena. Ankoatry ny fampiarabana noho ny taom-baovao dia fotoana ny fanakalozam-baovao sy nanamafisana ny firaisan-kiny mpikatroka ao Mahajanga ity androany ity. Tsikatra fa misy ny fiakarana sy ny fiverenan-kery eo anivony antoko araky ny fahamaroany olona tonga nanatrika izany fotoana izany. Atao anatin'izany ihany koa ny fahofana tanana naneo ny tarigetra miorina amin'ny finoana fahamarinana sy ny fahamasinana atao anatin'ny irafaneva ny antoko. Atao anatin'ny kabariny nilaza ny Filomary Karavalomanana ny amin'ny foto-kevitra sy ny andraikitry ny antoko ao anatin'ny toedrara politika ankehitriny. Manohana isika saingy manohana be fahatany hoy izy nanamafy manondro ny fijoroan'ny tima amin'ny mahery mpanaramaso azy ny Filomary Karavalomanana tao anatiny izay akabary izay. No mafisiny fa anaramaso akaiky ny fizotry ny fanavaozana ny antoko sy ny mpikambana ao aminy ka ijoro atrandy ho piaro ny tombontsom-bahoaka. Tsy manohana tsangan'olona ny tima fa manohana foto-kevitra fanavaozana raha ny fanamafisana. Rehefa tonga moa ny sary avy any Mahajanga dia arahantsika eto ihany ny antsipriany izay rehetrarehetra izay. Vaovao makasika ny fanorenana ifotony zavapoana ny firosonina amin'ny fanorenana ifotony raha tsy misy ny fakan-kevitra hatreny ifotony. Nisy ny dinika sy ny adihevitra nataon'ireo fikambanana sy olom-pirenena amin'ny raha hevitra momba ny famerena kasina ny fokon'olona ho famerenana ny firenena ao anatin'ny mangarahara sy ny tany tandalana tetsy amin'ny ripo-faravohitra tamin'ity androany ity. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny ny arotanjona. Iray lehibe amin'ny fanorenana ifotony eto Madagasikara ny famerenan-kasina ny fokon'olona ivony fiarahamonina sy ny fandraisana fanapahan-kevitra akaiky ny vahoaka ny fokon'olona. Manamafy ny fandraisana anjara ny olom-pirenena ihany koa izany rehefa omena lanja ny fokon'olona dia mahatsapa ho tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny tany ny poniny ka tsy miana fanapahan-kevitra avy any ambony fotsiny fa mandray andraikitra mivantana raha ny fanazavana. Satria verina fa raha miresaka zany fanorenana ifotony zany isika dia tsy afaka miala ao anatin'izany hoe fokon'olona sy fianakaviana izany ka dia eto zany izahay dia mandray ny andraikitra ao anatin'ny famerenan-kasina ny fokon'olona miaraka amin'ireo fikambanana samihafa izay miray hevitra ary mirahina ao anatin'izany fametrahana ny fokon'olona eto Madagasikara izany. Ary mino izahay fa ny fitondrana mpanjakana izay mijoro ankehitriny dia hanamora sy andray andraikitra ihany koa eo amin'ny fomba rehetra atao hamerenan-kasina izany fokon'olona izany. Raha tiana ny hanome lanja ny fanorenana ifotony dia mitaky ny hevitry ny vahoaka hatrany fotony izany ho hatrany ny fanazavana. Ho sarotra andralakizorana any amin'ny tena fanorenana ny rafitra izay efa raniandro miasa eto amintsika raha ahilika ka tsy henona ny hevi-bahoaka hoy ny fanamafisana. Raha narina iny fotony Madagasikara tsika dia tsy maintsy miainga any amin'ny vahoaka malagasy. Iza no vahoaka malagasy mandrafitra ny vahoaka malagasy dia miainga aloha voalohany indrindra any amin'ny atao fianakaviana tsiraray avy. Ireo fianakaviana ireo no mitambatra ho fokon'olona ary fokon'olona no mamea ny vahoaka malagasy. Raha tsy hijery na te hijery marina ny fanorenana ifotony Madagasikara tsika dia tsy maintsy ny fokon'olona no isan'ny
hojerena voalohany indrindra ahoana no fampandrosoana ahoana no fanampiana ahoana no fanoanana ny vantana andreo fokolon'ireo mba ahafahana mitondra fampandrosoana marina ny Madagasikara. Zava-dehibe ny fakan-kevitra tahaka izao mba ahafahana mamaritra sady ny lalan-kizora ny firenena Atsoatsy. Hoy kosa ireo mpandray anjara tamin'ny ady hevitra. Fady ary tsy napoizinay mihitsy ny zavatra seho tahaka izao ary hitanay tsara mihitsy fa fototrany amin'ny fokon'olo izay zavatra zay nefa zay iarina zay tsy maintsy mila koa fanovana toe-tsaina tena ilana an'izay zavatra zay. Fifanankalozon-kevitra tahaka an'izao dia zava-dehibe ary ny fatongavana eto zany dia tonga hitondra ny voka-pikarohana raha midinika ny voka-pikarohana zay ao anatin'ny natao hoe rafitsaina, ao anatin'ny natao hoe rafim-panahy ny malagasy efatra amin'ny ela dia ela satria dia efa civilisationnel izany rafitsaina sy rafim-panahy izany. Io zany no base prioritaire amin'ny fampandrosoana ary eto zahay dia mbola mitaky hatrany ny hitsiny sy ny rariny ary mbola mitaky ihany koa zahay ny fivoizana izany avy any fotony satria any ny tena miainga ny fokon'olona ary ny teny avy any dia tena manan-danja tokoa ho anisany izany izahay izay tena efa tena niaina ary nijery hatrany fotony mihitsy moa zany ny atao hoe firaisampo sy firaisan-tsaina ny any amin'ny fokon'olona. Tsy averina amin'ny asy ny fokon'olona dia horava hatrany ny fanorenana rehetra satria tsy misy fototra iorenany raha ny fanamafisana hatrany. Ny fanomezana lanja sy asy ny feom-bahoaka eny fotony dia ery manosika ny fampandrosoana miainga eny fotony satria ny vahoaka mihitsy no mitsangana, mitarika ary miaro noavina raha ny fanazavana hatrany. Fa miarary amin'izao fotoana izao ny fisiny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny samy malagasy manoloana ny fitantanana ny raharam-pirenena na eo amin'ireo olom-pirenena izany na eo amin'ny mpisehatra politika dia tsapa fa misavoritaka ny fomba fijery sy ny lalana tokony izorana any amin'ny fanavaozana. Mitaky fampianona sy tena fitiavan-tanindrazana ny lalana izorana any amin'ny fanorenana fotony sy fanatsarana ny fiainam-pirenena hoy ny mpanao politika Radenanina Sendson Daniel tamin'ity androany ity. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsary ny aro-tanjona. Raha jerena ny zava-misy maro ireo malagasy no mitaky fiovana mazava sy mahomby indrindra eo amin'ny lafiny sosialy sy ny toe-karena ary ny politika amin'izao fitondrana izao. Tsy mitovy hevitra nefa ny rehetra amin'ny fomba anatanterana izany ny fanavaozana izany. Misy ireo manohana ny paikady ny fitondrana ankehitriny. Ao ihany koa ireo mitsikera sy miantso fanitsiana lalina kokoa. Tsy homentsiny ny malagasy manohana ny zava-misy satria efa era no ny aretana jaly ka tsy te hiverina amin'izany intsony. Hoy ny mpanao politika Radenanina Sendson Daniel. Mila mahay makalesona sy mandray fanapahan-kevitra ny rehetra azahoana tena miroso any amin'ny fanovanana notakiny. Hoy ny fanazavany. Ora zany hoe efa tapa-kevitra sika hoe hanao fikanondam-pirenena fa napetraka ny lamina hoe atomboka hatrany fotony zavatra io dia hiakatra dia mbola misy ihany mieritreritra hoe ka mbola zao ane tokony ho zao ane efa dépassé tsika zay fotoana zay efa ny zavatra ny tapahana mety tsy mahafapony rehetrarehetra mety tsy mahafapony izaniza fa ny tena fa ny tokony hoe izay aloha zany tenenina nanangana ministère anankiray izy hanao an'izay fotoana andozay ny tanjona dia ny hananatsika lalam-panorenana na ahitsy na vaovao na raha hitantsika fa mety eo io dia mijanona rehefa vita zay fikanandozay ary dia hifidy foloa amin'izay tena hitondra ny hanarenana ny firenena satria politika tanteraka amin'ny firenena tsy miafina amin'ny rehetrarehetra zany raha misy fombiazany anjarantsika manolo hevitra azy fa tsy hoe tokony mbola anao an'izao tsika rehefa ny fanarahana zay aloha dia izay aloha tokony hipetraka amiko tsara ny fitondrana izy ny naka amin'ny fitondrana izy no tondrontsika raha tsy tonga hatramin'ny farany zay. Misy fotoana mampiseho finiavana te androso amin'ny fanavaozana kanefa indraindray kosa hita ho mihembotra na manitsy lalana tampoka ny fanjakana. Izany toe zavatra izany dia mametraka fisalasalana eo amin'ny vahoaka ka manamafy ny tsy fitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Ny safidiny tsy hivoaka ny lalam-pandrenana isika ary izany no tsy nandravana ireo androm-panjakana. Safidy io fa tokony ametra-panontaniana ny amin'ny tena firosoana amin'ny fanavaozana ny rehetra hoy ny fanamafisana.
tsy manome tsiny olona koa raha miteny hoe tokony horavana io ia tsy mitsara hoe tokony ravana sa tsy tokony ravana fa rehefa nitapahana hoe tsy horavana io a dia andao androso amin'io fa atao izay atsara azy tsika ne tsy hoe izao no amin'ny tana ny fanavaozana rehetra fa mametraka ny rafitra rehetra sika mba azahoantsika miroso amin'izay dia izany hoe ny zavatra tokony andrasana amin'ny anina dia ny fahavitana io fikamban'ny tontolo hivoan'ilay zavatra hanavotantsika ny fireneny ity fa raha mbola apetratsika hoe izao no anaovana azy dia ohatran'ny hoe apetratsika amin'ireo fitondrana tsy mbola ara-dalàna tsy ara-dalàna fa tsy mbola tsy voafiry fa mbola tsy maharitra zany fa le ho avy eo a no ataontsika amin'izao fotoana izao ary zay nasaran'ity tolona andeha mandeha ity tsy nivoaka ny lalam-panorenana antsika entre guillemets satria nataontsika izay tsy voahana satria rehefa misy fandraisana fahefanandalam-belo dia ohatrany hoe efa mivoaka fa haitsika ny tantana an'izay a hainy tao amin'ny fanavaozana amin'ny fanerena ny antoko politika sasany a dia voatery niditra tamin'izay tsika donc tsika zany ao anatina rafitra au contraire ny taloha hoe voasazy tsika ny findrotantsika islama tsy voasazy tsika zay no rehefa voalohana hitantsika azy hoe tsy voasazy tsika satria tsika nanara-dalàna raha loatra zay a hametrahantsika ny rafitra rehetrarehetra ilaina arak'izany ny mangarahatra ny fahavononana iaino ary ny fananganana maromaritra iraisana mba ahafahany rehetra miara-misalahy amin'ny fanorenana ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny Madagasikara. Amin'izao vanim-potoana saripady izao ny fanamby lehibe dia tsy ny fanavaozana ihany fa ny fanekeny rehetra izany sy ahazahoana antoka fa hitondra soa tokoa ho an'ny firenena iray manontolo ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Mbola eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany mahatsiaro voailika tanteraka amin'ny fitantanana ny rahapirenena ireo tanora avy amin'ny GNZ raha ny nambarany filoha-hevitra nasionaly n'ity fikambanana tanora-pitolona ity tamin'ity androany ity. Na dia eo aza ireo fototra naterahany fitakina dia ny GNZ dia tsy tafiditra ao anatin'ny gouvernemanta najoro izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Mba mpametra-panontaniana ny tena lalak'izorany fanavaozana sy ny anjara toeran'ny tanora ao anatin'ny fitondrana ho iatrany ny fanazavana ny antsipirian'izay eo amin'ny rindran-tsariny niaro tanjona hatrany. Hatreto mbola tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny eto amin'ny firenena manomboka mivoana amin'ny tolona natao ny lalak'izorany ny fitondrana fanavaozana manjaka ny kinamanamana politika fa tsy mifantoka amin'ny tanjona napetraka teny an-kianjana nandritra ny tolona voailika ny tanora izay sahina nala ny fitondrana teo aloha kanefa tsy vitan'ireo mpanao politika nandritra ny taona maro hoy ny teo anivony GNZ ofisialy. Indrona nendrim-pikambany gouvernemanta ny fitondrana fanavaozana saingy voailika foana ny tanora izay fototry ny tolona hoy ny fanehoan-kevitra. Zavatra mahagaga ny tanora zany dia manina raha nataony aran-tantana le gouvernemanta tokony nataony aran-tantana le izy hoe mba eseo aloha le tanora fa aza tonga dia sarena amin'le hoe mahatanora anazy dia tsy manana vina izy ary sy manana teknika fampandrosoana nianatra ny re tanora reo e misy fianarana andaovana presaka ankaso re tanora reo ataoko ngamba raha hoe misy olo anatin'ny dinazoro politika renge misy ataoko hoe misy tonga tany ankaso tany tamin'ny fianarany fa manina voizina foana hoe tanora mbola jaza saina voizina mana ny hevitra ndreo matoa izy na vitany tolona nangalany andra zola teo amin'ny terre dia manany stratégie manokana izy fa ankehitriny zany magaga sisy tanora apetamana toy ny zay misy mitendrena ministre fa misy obolagna zegny hoe la cloche de mon père ozy teo ihany ny teo tonta ihany vadibadika fa inona marina ny zavatra miavana ao anatin'ny gouvernement anatin'ity Madagasikara ity hoe inona ny tena olana inona ny zavatra tena manindrona ny présidenttsikany mahatonga sy accepter mihitsy le tanora vonona nireny fitantanana. Ny famonoana ny tolona tahaka zao mitranga izao no antony nitakina ny fandravana ireo androm-panjakana. Ahina ny fisiana tsindry mahazo ny filohan'ny fanavaozana ka mahatonga ny fitsipahana ny fanapahan-kevitra efa noraisina izay matety mpitranga tatoato mitohy ny tolona hoy ny fanamafisana. Tolona zany aloha dia mbola sy tapitra fa mbola mandeha ny tolona satria ny dienana teny an-kianja dia agnova rafitra fa sy agnova olona zay aloha le zava-misy satria ny zavatra nisy nitakena teny an-kianja ary miala siny amin'ny président Mikael sy raha namorimporana zay za miteny ity zavatra ty fa sisy fantatra le vidéo teny 13 mai tamin'ny fanambarana ny angalan'ny fahefana fanomezan'ny tokiny zay zavatra zay fa hoe hofanana ny andriam-panjakana jiaby tsy hoe 24 heures sa firy heures ngamba nanaovany fanambarana iny dia nierigna tamin'ny laonireny le fanjakana teto Madagasikara zany sy tanteraka tamin'ny vahoaka zany le famantanana hoe foagnany andriam-panjakana rehetra fa
juste nakahazo le fahefana dia nieriny tamin'lohany any le fanjakana dia zay zavatra zay isany mbola mampangitikitikisagnany vahoaka hoe ezahoeza maro ny Madagasikara atsika ty inona nanaovantsika anazy andesitsika eza ty firenena ty hoe inona marina ny zavatra tena manindry ny présidentsika nampivoana anazy tamin'le teny napetrany tamin'ny vahoaka. Raha tsy aivina samy naneho ny alahelo tao amin'ny page Facebook nireo tanora voalaza fa avy amin'ny GNZ nanatitra antota taratasy ho ministra toa ny Berija sy Erzo. Izy ireo izay samy laza sy nanamafy fa nailika ny tanora te handray anjara eto amin'ny firenena ary nanamafy fa tsy ny filohan'ny fanavozana ny olana fa ny manodidina azy andrasana ny toyiny. Fa ao anatin'ny dingana ho an'ny fanavozana ny firenena ny KMF koa hoe fanabeazana olom-pirenena dia manentana ny fampandraisana andraikitry ny ankolafika rehetra amin'ny alalan'ny fakan-kevitra sy ny fikoanandoan'ny olom-pirenena. Nambarany fa ilaina ny fiaraha-miasa tsy misy fanoliana mba ahafahany rehetra mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra lehibe ho an'ny firenena. Manentana ihany koa ny fikambanana fa itoy ny ezaka efa natomboka miaraka amin'ny fampitam-baovao mazava sy mangarahara ho an'ny olom-pirenena momba ireo dingana vita sy ireo mbola ho avy. Nanefa avononana hatrany ny KMF koa hoe ifamonolo-tanana amin'ireo sehatra rehetra mandray anjara amin'ny fanavozana amin'ny alalan'ny fanakaroza-kevitra. Etsy ankilany nanefa ankasitrana ny fikambanana no ny mangarahara naseho ny fitsarana momba ny konty tamin'ny tatitra ny voaka ny 7 Marsa 2024 teny Anosy. Araka izany vola mitetina 1,703 miliara ariary no voalaza fa tsy tafiditra tao anatin'ny kitam-polam-panjakana tranga izay mampanainy maro raha ny fanazavana. Nanambara ireo rafitra mpanara-maso ny fitantanan-draha-panjakana sy ny fiadidina fanavozana ny Repoblika fa iroso amin'ny fanadiadina lalina sy ny fanenjehana ireo tompon'andraikitra amin'izany fandikan-dalàna izany. Na izany aza mampatsiahy ny KMF koa hoe fa efa nisy raha maro anambara ho nosokafana fanadiadina tany aloha toy ny raha bonbon chaussette, ny écran plat ary ny fanondranana volamena antsokosoko nefa tsy mbola nahitana fanambarana mazava momba ny fiafarana na ny vokatry ny fanadiadina. Noho izany miandry fantatra ny vahoaka malagasy ny toy ny tirara momba ny fandrobana ny arem-pirenena ity ary mitaky valina andraikitra mazava sy mangarahara mba isoroana ny tsy fahatokisana sy ny anamafisana ny fitondrana tsara tantana raha ny fanambarana ny voaka androany atrany. Vaovao avy amin'ny kromita malagasy kosa indray omaly ariva dia nisy ny fampafantarana nataon'ny ministeran'ny fitsarana fa tafaverina eto Madagasikara ny ampahany amin'ny vola nahodina tatsy amin'ny Nosy Maurice izay mitentina fitoetsy sy 4 tapitrisa dolara mahery na 707 sy R1 tapitrisa ariary. Raha ny fanambarana dia voalaza fa voahodina teo anivon'ny orinasa kroma ireo vola ireo ka nampidirina eo anivon'ny kontin'ny orinasa. Fandresena ho an'ny vahoaka malagasy izao dingana izao raha ny fanambarana ihany satria manamarika ny fahombiazany ezaka amerenana ireo arena very ka ho ampiasaina ho an'ny tombontsom-bahoaka. Nanamafy moa ny ministeran'ny fitsarana fa itoy ny ady ho famerenana ireo vola nahodina sy nafenina tany ivelany mba azahoana antoka fa miverina amin'ny malagasy ny arena izay tokony ho azy. Lafomba vao ahafatanteraka kosa miteraka resabe ny tsy fanehoan'ny Madagasikara ny hevitra tamin'ny fanapahan-kevitra lany teo anivo ny fivorimbe ny firenena mikambana manameloka ny fanondranana afrikanina sy ny fanandevozana ka nanasokajina io izany ho eloka be vava. Malotra na manameloka ny zavatra tahaka izany ny firenena malagasy ho iatrany ny faneho-kevitra. Mipetraka ny fanontaniana momba ny andraikitry ny fanjakana manoloana ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana ny amin'ity fanapahan-kevitra ity. Ny antsiprian'izay tatery ny Nasika Razafy eo amin'ny saritra Ndratsariny mbola avatsara. Ao anatina fanavaozantsika amin'izao fotoana noho izany mila fantarina mazava ny etika tokony ijoroan'ny fitondram-panjakana, mila fantarina ny fomba hitondrana ny firenena hoy ny mpandinika fiarahamonina Tiana Armina Andrianasolo no sokajiana ho eloka ny fanjakazakana ny olona amin'ny olona sy ny fanandevozana ka mampametram-panontaniana ny antony sy nanehoan'ny Madagasikara hevitra mikasika ny fandaniana fa eloka behivava eo amin'ny maha-olona ny fanondranana afrikanina sy ny fanandevozana araka ny tsokevitra nolaniny fivorimben'ny firenena mikambana ny alarobia lasa teo hoy ny mpandinika fiarahamonina Tiana Armina Andrianasolo. Tokeo amin'ny maha-olom-pirenena satria izay no mitenenina eto nefa maha kristianina ihany koa
ho anahako manokana hevitro manokana dia tsy tokony hisalasalana fa ny tenin'Andriamanitra dia mazava fa tsy tokony hanjakazaka amina olona na nandevo olona fa ny olona dia natao hanjaka amin'ny zavaboary ny zavamaniry sy ny biby fa tsy natao hanjaka mihitsy na amin'ny olona na amin'izy izy na mainty izy na fotsy izy na iny izy ho anahako manokana dia eloka izany sady eloka eo anatrehan'Andriamanitra ny eloka eo anatrehan'ny tantara no eloka eo anatrehan'ny mpiarabelona ihany lalatsaina anankiray misokatra eo anivon'ny firenena mikambana zany mba hanaovana réparation ny amin'ireny zavatra tsy nety ireny isika nge anisan'ny niaran'izany ihany koa efatra ny 20 taona tsika noho ny zanahy ahoana moa ny hamahafatsika an'izany ao anatin'ny tantara 29 mars no ankalazaina rapitso mazava nge ny zavatra nisy tokony hatsiaro tena ny olona na ny firenena izay nanatanteraka ny fanandevozana ary mety misy olona mbola mitondra takaitra avokatry ny fanandevozana nahazo tamin'izany fotoana samy nanana ny tantarany mifandray amin'ny fanondranana afrikana sy ny fanandevozana na i Madagasikara na i Benin izay samy tsy naneho hevitra tao anatin'ny fandaniana fa mahaheloka behivavy eo anivon'ny mahaolona ny fanondranana afrikana sy ny fanandevozana ny dikan'izay fibebahana izay dia réparation mety misy olona araka ny teneniko teo hoe mizaka ny traikan'izany hatramin'izay ka hatramin'izao inona ny mba zavatra ho ataon'ny olona izay mahatsiaro teny hoe nanao an'izay eloka behivavy zay satria eloka behivavy zany inona ny tokony hanarenana an'izany ankehitreny mba hahatonga ny olona indray hatsiaro hoe ay manana ny asin'ny olona tsirairay manana ny asin'ny ankohonana tsirairay eo anatrehan'ny tantara sy eo anatrehan'ny toe-javatra misy dia ho anahako angamba te hitodika kokoa any amin'ny ho avy ny antony hoe nandraisana andreny dia nisian'ny ataoko hoe réparation sy réintégration andreny olon'ireny ao anatin'izay toe-javatra misy tsy azo kosehana ny tantara ny fitondram-panjakana irery nefa ny malala ny antony tsy nanehon'ny Madagasikara hevitra mikasika io fadinan'iny io aka tsara kokoa raha mitondra fanazavana amin'ny vahoaka ny antony hoy ny fanehoan-kevitra manahako ny tantara tsy azo kosehana na ny tantara maneran-tany na ny tantara teto Madagasikara ary mbola manam-porofo fa mankalaza ny fasiam-roapolo volana marsa isika ny mety hoe valiteny angamba tsy misy afa-tsy avy amin'ny mpitondra fanjakana hoe inona ny tena valiteny marina fa ho anahako manokana tokony manazava ny mpitondra hoe inona ny antony mba ahafahany malagasy mahatakatra hoe zao nge ny antony nahatonga ny malagasy malasa saina ihany mantsy zany hoe raha firenena afrikana maherin'ny 10 anakirony tsy ny teny na ninona loatra re zay mba ilaina fanazavana ao anaty lesy satria mino afa tsy niafaka tamin'ny rehetritsika tao anaty lesy raha tsy ahivina firenena 13 no nandandy ny mahaeloka behivavy eo amin'ny mahaolona ny fanondranana afrikana sy ny fanandevozana firenena 3 no nanohitra dia États-Unis, Israely ary Argentine 12 hafa kosa tsy naneho ny heviny manoloana izany firenena afrikana ny akamaroan'ireo nandandy ity tsokevitra ity fa firenena roa ihany no tsy naneho hevitra dia i Benin sy i Madagasikara Vovavy any amin'ny distrikany Mandritsara kosa indray dia mitaraina noho ny faratsindalana ny mponina ao amin'ny distrikany Port Berger sy Mandritsara ao anatin'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao. Vokatry ny fahasimbany lalam-pirenena fahaenina sy faharoa amby telopolo izay mampitohy ireo distrika roa ireo dia mahatsiaro ho mitoka-monina tanteraka ny mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny Sozabe any an-toerana fatakina ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana izany satria isan'ny miteraka akon-dratsy amin'ny fiainan'ny mponina izany toy ny fiakaran'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny antsipriany izay eo amin'ny herindratsariny Niaro Tanjo. 5 kilometatra ny lalana mampitohy ny Port Berger sy Mandritsara amin'ny lalam-pirenena fahaenina sy faharoa amby telopolo. Noho ny faratsiany lalana dia maharitra iray andro sy tapany na dia ho an'ny fiara tsy mataho-dalana raha toa ka adiny enina no tokony andehanana raha tsara ny lalana. Vokatry ny fahasarotan'ny fivezivezena dia miakatra be ny saranentana indrindra ireo fitaovana fanorenana sy ireo tena ilaina amin'ny andavanandro. Raha ny fanazavana nataon'ny Sozabe ao amin'ny faritra Sofia. Amin'izao fotoan'izao anefa efa tafiditra ao anatin'izay faritra mitoko an'izay mandra-patongany be fandriana satria ny jalinay amin'izao fotoan'izao dia tapaka tanteraka ny lalana mifampitohy any Antsohihy sy Mandritsara be fandriana
karaha ny projet na ny fangatanay tianay atao dia hoe mba mangataka an'ireo ao amin'ny mpanamboatra ny lalana zany na ministeran'ny asa vaventy mba hanaboaka ny lalana ataoko hoe mampikony mitsofoka amin'iny pasimatera iny mahazo amin'ny Marovato dia mivoaka any izy Ambalakirady dia mipakatra ny Mandritsara mba hakamaivamaivana ny mponina any zany. Fa amin'izao fotoana izay tenenantsika izao za dia milaza aminareo fa vidina somary amin'izao fotoana izao 9,000 ariary ny saky iray any. Iny ny antony lalana tsisy tapaka tanteraka. Maro be zany ireo mpandraharaha mpivarotra izay maka entana aty Antananarivo aty dia mijanona Antsohihy ao dia indray maka 4x4 fa ny sprinter tsy tafiditra any, camion tsy tafiditra any, 4x4 ary tena ataoko hoe indray andro sy tapany vao tafiditra any Mandritsara mialo nefa lalana atao tapakandro andanana indray andro sy tapany zany. Tamin'ny andron'ny fitondrana Marc Ravalomanana no nisy fanamboarana sy fanatsarana ity lalana ity. Taoriana izay tsy nisy fikojakojana sahaza azy intsony ka niaratsy kelikely na rapatonga amin'izao toe-zavatra mampitarena ny mponina izao. Tamin'ny fitondrana Ravalomanana ngamba mba nisy fikarakarana ny lalana iny. Rehefa tonga aloha Rajoelina ity dia tsisy tsony satria na dia ireo atao hoe isaky ny distrika tany misy an'ireny hoe travaux reny izay mikojakoja ny lalana fa reny hatramin'izao dia tsisy tsony ravan'ny Rajoelina daholo reny dia tsisy. Ireo le mpandraharaha madinika mpanao lalana ohatranay tany manko zany dia nanao hoe entrepreneur madinika rehefa tonga Rajoelina dia tsisy tsony zany hoe appel d'offre na fanamboaran-dalana zany tsy nisy tsony fa dia izay potika dia amin'izao fotoana izao zany dia hoe napetraka indray ny filohan'ny faritra vaovao dia hoe mitetitetika point noir foana zany etsehan'izareo atao nefa tsy dia lasa lavitra zay zavatra zay fa mitombo foana le fantrany vahoaka avy amin'ilay lalana. Raha ny fanazavana dia manana tombony kely ny mponina any an-toerana amin'ny ara-tsakafo satria mpamokatra vary ny akamarony tsy dia miakatra loatra arak'izany ny vidim-bary na dia efa nisy fotoana azy nahatratra 10 ariary mahery ny iray kapoaka tamin'ny vanim-potoana teo aloha. Mitaky vahaolana maika ny mponina satria tsy vitany manakana ny fivezivezena ny faratsin-dalana fa manimba ny toe-karena ifotony izay farim-piainan'ny vahoaka raha ny fanazavana hatrany. Fataorian'ny fanafiana nataon'ireo andian'olona tao amin'ny sekoly jery Tetsy 720 hektara ny volana febroary lasa teo. Niverina indray ireo andian'olona ireo androany nitoraka ny faritry ny sekoly. Nilaza ny tompona andraiky ny sekoly fa efa nisy fitoriana napetraka nefa tsy mbola nisy fepetra mazava no raisina hatramin'izao. Ny antsipirian'izay tantely ny Narcisse Karazafy eo amin'ny satrindratsarin'ny mbola avatsara. Anitrangana savorivory indray teny amin'ny sekoly jery 67 hektara androany avokatry ny fanafiana andian'olona izay nitorabato sy nanakirotana ny sekoly raha ny fanazavany mpitantana ny sekoly Aposoary Saïd Arsène dia tsy voasamba n'izao tranga izao afa efa nisy tamin'ny volana febroary lasa teo efa nisy ny fitoriana napetraka teny anivon'ny manam-pahefana atao aorian'ny tranga voalohany raha ny fanazavana saingy hatramin'izao mbola tsy nahazo valiny mazava ary mbola tsy nisy fandraisana fepetra ho fiarovana ny sekoly sy ireo mpianatra mianatra ao an-toerana. Tonga ny andian'olona saika andeha hanafoka izay tatondray amin'ity sekoly jery ity tahaka ny nataon'ny zareo tamin'ny 20 febroary lasa teo. Tamin'izany dia nisy nitoratorabato nentin'ny Ranga Abdoulahady io tato amin'ny sekoly andeha naka ny mpiambina tato sy saikanao kidnapping mpianatra ka androandray tonga zareo tamarena be teo andehanao zay fa saoran'Andriamanitra aloha dia nitsangana ny ray aman-dreny nitsangana ny mpiarabelona tamin'ny fokotany dia tsy nahavita izany tedijato zany zareo ka efa anatin'ny taom-pianarana zao ny mpianatra efa manomana ny examen CP ka amin'izao ny fialan-tsasatra ny paka zao no tian'zareo anakotanana indray ty sekoly ty
azanaka malagasy ny akamaroany ireo mpianatra mianatra ao amin'ny sekoly ka mangataka nijerena manokana ity tranga ity satria voatohitohina ny fianaran'ireo mpianatra efa matetika loatra ka lasa mampiahany fiatsika tiana hamotika ny sekoly hoy ny fanazavany solotena andray aman-dreny ireo mpianatra ny mpianatra aty tompoko dia zanaka malagasy eto amin'ity tany ty eto amin'ity tany Madagasikara ty mpianatra ato ny akabetsahany ka nahoana reno atao mikorontandavo ohatr'izany izy ireo inona ny tian'le olona mba hatongavana fa izay zany efa me maharary ny fonay dia efa me ho tezitra zahay ka ny zahay anefany voio anao Andriamatoa zay filohan'ny fanavozana zay voatonga ka andamina ny zava-misy nefa hatramin'izao dia ohatra sandray le olona rehefa lamindamina kely teo izy amin'izao fotoan'izao indray izy ohatra mesatady anao an'le tsy fanao ka izay zany mangataka aminao fa malahelo zay zahay efa tsy anaiky intsony zay manomboka eto raha ohatra ka mbola misy ny fitohizan'izany zavatra zany na ho inona na ho inona sarobidy ny sehatra ny fampianarana ary tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanomanana ny fanadina-mpanjakana CEPE ny sekoly amin'izao fotoana orooro hatrany nefa no mahazo ireo mpianatra sy ireo mpanabe ary ireo ray aman-dreny eo anivon'ity sekoly ity satria efa matetika ny antsoazay atao amin'izy ireo satria izany fanabeazana izany dia mila filaminana mila fitoniana kanefa ny izahay ao anatin'ny ora fampianarana fitaom-pampianarana no korontanina foana dia mangataka izany izay sy miangavy antanandroa mihitsiny mba hojeren'ny mpitondra fahefana mahefa amin'izao fotoana izao hoe mba hijery hoe mba omena ny sazy ve sa ina no filazana izany ireo tena mpanakorotana ireto ankizanay sady izahay koa ao anatin'izay misy classe d'examen ao anatin'ny fanomanana fanadina-mpanjakana CEPE kanefa noho ilay korotana dia tsy maintsy misy fahatahorana le ankizy zany isaky ny mandeha aty an-tsekoly dia miorooro foana zany ny mpianatra indrindrandrindra ny ray aman-dreny koa eo anatin'izay hoe manahoana le zanakay manahoana le fianaranay ho vita ihany ve ny fanadinana anay andeha araka ny tokony ho izy ve ny fanadinanay ho afaka ihany koa ve izay satria raha tsy mandeha ny programa mpampianarana tsy mety tsy ho afaka le ankizy manala fanadinana malona izao toedra raha izao hade miantso ny fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny manam-pahefana ny tompona andraikitry ny sekoly mba hiantohana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ety an-toerana fa indrindra hamahana ny disadisa mahakasika an-toerana misy ny sekoly mahakasika indrindra zay tontolo ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara izay dia antitra avokoa ny akamaroan'ireo fototra-fitrasa ho an'ireo sekoly fanabeazana fototra eto andrenivohitra raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao misy amin'izy ireny no mbola tsy hitan'ireo tompona andraikitra saingy misy kosa ireo efa nojerena no avozina azahoana mampisitraka fitaovana araka ny tokony izy ho an'ireo zaza malagasy isan'ireo ny sekoly fanabeazana fototra na ny EPP Etsibetafo Ambomanarina rehefa simba tsy nisy nijery nandritra ny fotoana maharitra na sisy karazafy sy mbola avatsara simba tanteraka noho ny rivodozana nandalo tany alohan'ny sekoly EPP Betafo Ambomanarina ka nanano sarotra ny fampianarana natao teo anivon'izy sekoly amin'izao fotoana madio sy vonina andray mpianatra indray ny fototra-fitrasa ahitana mpianatra 12 sy 13 miparitaka amin'ireo efitrano 7 ary sahany ny mpampianatra 170 ao amin'ity EPP ity nahitana vokatra tsara hatrany ny sekoly hatramin'izay mahatratra 9.470 isanjato ny tahapahombiazany fanadinana CEPE tamin'ny taom-pianarana 4.0 ho ny fanazavana ny meny ny talenjekoly tamin'ny andro taloha izy teo amin'ny dimandrano teo nisan'ny mpianatra noraisina tamin'izao fahavitany fototra-fitrasa izao kosa dia azo eritseretina hoe mahazaka hatrany amin'ny 100 mpianatra dia ny tombony moa zany dia misy manantena ny tsirairay aby fa ho azoto tsara ny mpianatra satria tsara dia tsara ny fototra-fitrasa to nanomboka ny taona 2022 ny tena hita ny faratsiny zany hoe na le mpianatra kely raha tsy nazototrony mihitsy fa hoe zany tsy maintsy mianatra ny mpianatra dia niezaka ihany ny tompony andraikitra isasokajiny rava tanteraka ny tafotrano tamin'izany ny gorodona tena tsy azo nandehanana tsony mihitsy ny WC fehany tsy namiditsy ao amin'izany ary atahorana ny ankizy kely fa amin'izao kosa dia efa tena vita tanteraka tena hoe
mahatamana ny sekoly. Anotokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly moa ny sekoly EPP ifanantenantsoa ao Betafo Ambomanarina atao aorian'ny fanavaozana tanteraka ny fotodrafitrasa izay notanterahany faritra Analamanga nambara falahara-pahamehana ny fanabeazana ary anisan'ny antony nanosika ny faritra anohana izao asa fanarenan'izao ny mahazava-dehibe ny fianarana eo anivon'ny fampandrosoana ny fiarahamonina. Fa misedra olana anatiny fikambana ny teraka vakina karatra na ny fiteva ankilany misy ireo tanora milaza fa tsy manaraka ny lalàna feny fikambanana ny fomba fitantanana ankehitriny ka ahina animba ny firaisankilany ireo mpikambana ka mitaky fanarenana sy fanavaozana tanteraka ny rafitra ny zavamisy. Andany kosa no amafisiny filohan'ny komity manokana fa tsy misy fifanarahana na fifanantonana tamin'ny rotonta fa teny amin'ny tambajotra sy ny fahitalavitra no nahitan'izy ireo ny fanambarana izay natao momba ity fikambanana ity. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara drandy. Tsy nanaraka ny lalàna velona amin'ny feny fikambanana ny fomba fiasa sy ny fitantanana misy ankehitriny ka miteraka disadisa eo anivon'ny fikambanana ny teraka vakina karatra nanambara ireo mpikambana fa manakorotana ny fikambanana io trango io satria ampiasain'ny filoam-perinasa ho politika ny fikambanana fanapa-kevitra izy tsy mifanaraka amin'ny sata sy fitsipika anatiny noho izany ahina animba ny firaisankina sy ny tanjo ny fikambanana. Milaza ho filohan'ny fiteva ankehitriny mbola tsy nifampiantso taminay fa namaly tamin'ny point de presse ary milaza fa ary manitsy sy manao attaque personnel ndray azy misy ka zany rehetrarehetra zany mahatonga anay satria sarotiny zay amin'ny faritra ny vinay fa tsy hiteraka fampizarazarana eo anivony zany faritra vakina karatra izany sy ny olona ao anatiny ary membre rehetrarehetra manerana ny nosy ny olona tokony hipetraka ho filoha nasionaly ny fitera. Hita fa ny fifidianana zay natao kononkononina natao dia kitrano atrano na fepenina ary olombitsy no tao anatin'le izy na ny olona ny fidy azy efa nitenena tao anaty fanambarana teo fa olona zato nefa raha mijery ny olona avy any afaritra vakina karatra isika dia tsy marina zany. Manoloana izany dia mitaky ny amerenana amin'ny laon'ny fitantanana ny fikambanana ka anisan'ny fepetra tolotra ireo mpikambana ny fanafoanana ny resipise ankehitriny sy ny fanavaozana tanteraka ny rafitra ny fitantanana mba hifanaraka amin'ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny feny fikambanana. Papakevitra raisinay dia andefa taratasy izahay ho any amin'ny préfecture Antananarivo satria raha jerena ny resipise mivoaka dia afaka manao an'izay recours zay izahay any amin'ny préfecture. Manaraka an'izay zavatra ao ataonay dia efa nitenenina teto amin'ny point de presse natao androany teto koa fa ampanao fivoriam-be zay ivondrona ny zanaky vakina karatra rehetrarehetra izahay ary deklarenay fa tsy mety tsy manaraka ny rariny tsy manara-dalàna ny fomba natafapetraka azy teo ary indrindraindrindra fa ny reny ny membre fiteva ho lasa irona makany amina toko politika iray. Ankilany nanambara ny filohan'ny komity manokana ny fikambanana fiteva nandritra ny antso atarby ny fanaovana taminy fa ireo mpifidy vaventy any no mifidy fa tsy ny mpikambana rehetra ka izay no mahatonga ny filazana fa olona zato no nifidy ny filohan'ny perinasy fa mbola nakorotana kosa ny filazana fa mifangaro amin'ny mahafilohany antoko politika azy ny fitantanana ny fikambanana ho ihany ny fanazavana ary tsy mbola nisy pirofo nanamarina an'izany. Non, mon fils, ny président national tsy candidat anakoro moa zareo tamin'izay ary io zany nisy appel la candidature sokatra mihitsy io ary natolona daholy efa mety nasolotry ny tany olobofidy olobotezy mpandraraha dia ry lanareo zany no vonona sy nafeny fepetra zay ambany tsy hoe zafy zany reo zany grand directeur reo ary reo olona miteny reo hoe tafiditra tao anatin'le komité ataoko daholo. No afisy ny filohan'ny komity manokana fa tsy nisy fifanantonana teo amin'ny rotota ankilany misy ireo mpikambana efatra nainy ary andany misy an'ireo tanora izay mitaky ny fialan'ny filohan'ny perinasa. Fanantonana iny tsy mba nisy fanantonana iray aman-dreny tonga dia eo misy tanora reo fantatry tsara tonga dia nanao fanambarana mba hoe ndao ifanatona fa tonga dia fanambarana any amin'ny aina aman-dreny natao dia zay tsy miditra politika tsy marivotana zany nefa natao foto fanambarana ara-dalàna ny fiteva zay tazitiny honorable
fa hoe fanantonana tsy mety aminay le tonga de fanalabaraka ny amin'ny ainao amanjery fa tokony mba mazanaka i satria za zao a le anisany mbola velona afaka mitobabelona zany fiseza fidevazany fa 70 taona mahery. Andrasana ny toy ny raharaha. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena vita nisy ny fifanarahana fiaraha-miasa ara-miaramila eo amin'ny Ukraine sy Arabia Saoudite. Fifanarahana voalohany mifantoka amin'ny fiarovana amin'ny balafomanga sy ny drone ity nosy avy ny rotonta ity. No mafisy ny filohan'ny Ukraine Volodymyr Zelensky zany nandritra ny fitsidihana nataony tany Jeddah. Ny Antsipriana izay. Manamafy ny toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Ukraine amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa vaovao amin'ny Arabia Saoudite eo amin'ny sehatry ny fiarovana. Iray volana taorian'ny nanombohan'ny ady tamin'ny Iran nandritra ny fitsidihan'ny filoha Volodymyr Zelensky tany Jeddah no nanambarany fa mikendry ny izara teknôlôjia sy traikefa azo tamin'ny ady ny fireneny sady manititra ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka vaovao. Nankasitraka ny fahaiza-manaon'ny Arabia Saoudite ny tenany saingy nanamafy fa ny rafitra fiarovana eny amin'ny habakabaka no tena mahaliana ny Ukraine ho fiatrehana ny balafomanga balistika rosianina. Efa misy ihany koa ireo manampaizana Ukrainianina amin'ny ady amin'ny drone miasa ny Arabia Saoudite sy any amin'ny Emirat Arabo mitambatra ary any Qatar. Niona tamin'ireo solitena avy amin'ireo firenena ireo ny filoha Ukrainianina nandritra ny diany. Natsangana taorian'ny fanafiana nataon'ny Moscou voaingana teo ity fifanakalozana traikefa ity izay nahafahan'ny rafitra ho fiarovan'ny Ukraine na hatratrana nakana ny 7.9 ny drone. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany eo arano rehefa avy eo ny fantarana manokana mahakasika ny fankalazana ny fanamarena ny fampiarabana nahatratra ny taona vaovao ho an'ny antokotiko Madagasikara atao amin'ny renivohitry ny faritra Boeny mametraka ny mandrapitafa vetivety ary tompoko lahy sy tompoko vavy.